Efa manamboninaitra miisa 3 manaraka fiofanana ao amin'ny Akmilana ny sekoly ambony manofana manamboninaitra ao Antsirabe no maty vokatry ny loza nahazo azy ireo teny amin'ny filatsahana Elinaina tao Arivony Mamo raha ny fanazavana azo avy amin'ny ministeran'ny Filoalinda. Miaramila miisa 5 ihany koa no naratra tao anatin'io loza io araka ny fanazavana. Nandritra ny fakana ny brevet filatsahana amin'ny Elinaina tafiditra anatin'ny 4e saut de brevet no nisy io loza io raha ny ministeran'ny Filoalinda malagasy Tatrizary. Tamin'ny fisiany tsiodrivotra mahery mialohan'ny totonana amin'ny tany na ny antsoina hoe rafale de vent à l'atterrissage no nitarika ny loza nahazo ireo manamboninaitra nandray anjara tamin'ny fanadinana nataon'izy ireo raha ny fanazavana avy amin'ny ministeran'ny Filoalinda androany. Teny Arivony Mamo na tanterahana ny fakana ny brevet filatsahana amin'ny Elinaina io ary niarahana tamin'ireo tafika frantsay araka ny fanazavana trany. Fiaramanidina kazaha ny tafika malagasy no nitondra azy ireo ka niakatra ny sidina ny fiaramanidina ary ny fandimby nivoaka ireo manamboninaitra ireo. Tamin'ny fotoana ny voahany iray voalohany nefa no avy hatrany dia nisokatra ny Elinaina no nitsioka ny rivotra raha ny fanazavana azo hatrany. Ny satelo no izany ireo manamboninaitra namoniainy ka tao anatin'izany ny commandant Zafday avy ao amin'ny groupement des forces spécialisées d'intervention na ny GFSI andiany fa 430 avy ao amin'ny fianarana manamboninaitra ny Akmil. Lieutenant Ramiandro Sourikasi avy ao amin'ny Escapara na ny escadron parachutiste eo anivon'ny CFS ny Gendarmerie pirenena andiany faraika me 70 avy amin'ny Akmil Antsirabe ihany. Ny fiarahana amin'ity anio ity rahalain'Irina Marcel miazakazaka mihitsy ny toetra raha eto amin'ny firenena tao anatin'izao fotoana fofozy ary ny zavatra mitranga aloha tataonao dia ohatran'ny hoe misy tonokeran'ilay mpanakanto anankiray atao hoe raha ohatra hoe sady faly amin'ny malahelo faly amin'ny lafiny anankiray satria dia ohatran'ny hoe mba misandratra eo amin'ny lafiny sosial baolina kitra zany zao tsika ankoatran'ireo taranjava izay isany amin'ny ratany Madagasikara izay miatrika fifaninana raisam-pirenena toy ny tsipika nety be any ivelany ihany koa na ao anatina atao hoe fifaninana mihodina zany na tournoi fa ny baolina kitra tsika izay riatrika lalao famarana afaka 2 andro nefa tsekileny koa dia misy ireo vaovao tranga mampalahelo toy ny namoizina manamboninaitra misa 3 zany vokatry ny atao hoe fifanadinana amin'ny filatsahana amin'ny Elinaina izay nitranga teny Arivony Mamo teny tamin'ny omaly zavatra misy mandrafitra ny tontolo eto amintsika izany dia ohatran'ny difotra sy takona atao ambadika izany le hoe famerenana ny kabeson'ny mpanjaka toera sy ireo miaramila niaradi tamin'izay ny voatapa-doha zany tamin'ny tany amin'ny 20 taona lasa tany hoany naverin'ny frantsay amin'ny Madagasikara zany ireo dia raha ny tokony izy tokony tonga amin'ity faran'ny herinandro ity nefa eno tamin'ny ora farany fa mihemitra indray ny fahatongavan' izany kabeso zany somary difotra hoe takona atao ambadika izany le izy satria ny fanjakana raha ny fahinona le izy dia efa nanomana ihany koa hetsika maro samihafa fanamariana an'izany etsakilany ihany koa re amin'ireo ataontsika hoe mpitahiry ny fomba mirazana any amin'ny faritry Menabe fa efa dila zany le fotoana mapety an'le ohatra hoe anaovana ny fombafomba ara-drazana amin'ny tonana zany kabeso zany any amin'ny toerana amerenana azy miaraka amin'ireo sisana zany any amin'ny faritry Menabe na Belsurturbiana zany rehetrarehetra zany no misy rahalain'Irina Marcel famafa nizeny mba tiako anontanianao fotsiny hoe ahoana ny famakianao an'le tranga misy amin'izao fotoana zao. Tsara ny zava-dehibe aloha zany dia hoe isorina le boikely nanao baolina tany Tanzania zany farandehana Kenya izy nandabo ny Kenya napahatsika niakatra zany nakany amin'ny dingana ny famarana ary isorina manokana izany namanao ny antsio zavatra namony tena ny boikely na dia forofotsy izy laha teny ambony kianja dia anao tatry ny ainy mba hitondra ny vonam-pirenena isorina manokana izy mba nakany ity mbanay moa mba tia baolina kitra ihany tamin'ireny dia niorakoraka tokoa tena tamin'ny farafara koa raha tapaka mihitsy raha gaty no ny afaliana le zavatra mba vaovao lehibe amin'ny tegna zany nahita an'izany nandrehan'izany hoe mba sanatra ny gasy mikasiky ny resaka zavatra misy tany Arivony Mamo mitondra fakererina ho an'ireo fianakaviana ary mitondra fakererina ho an'ny tapika koa fa zavatra mampalahelo ary zava-doza satria tena ainana fohy ary tsy fantatra na inona ny tena antony fa sarotra amintsika ny tendritra lalina satria mbola misy fanadidina mikasika amin'izany ho izantsika moa ny toy ny tantara fa dia ny azo isana dia ny hoe makahery ary
makahery ny fianakaviana ary makahery ny tavika koa amin'ny zavatra ny sehotra nireny fa dia zay no sena resana matsapaka mikasika anazy iny. Ie tetsakilany dia nisy ny ataontsika hoe fanambarana fanehoana-pahabe maso amin'ny fijoroana n'ilay fikambanana zany hoe mijoro ofisialy zany le fikambanana masokoro miray izay mijoro izy ireo amin'le hoe anohitra ny fakana na fibodona ny tanin'ny malagasy le fibodona moa io ihany fa le fakana ankeriny ny tanin'ny malagasy dia voakasika izany moa indrindraindrindra ary nampitsireny io ny tranga misy an'le hoe base toliara anaovana fitrandrahana fasy mainty ataona orinasa vahiny izay raisiny reto ataontsika eo anatin'ny fikambanana sy ny ampahanimponina amin'iny faritra voakasika iny amin'ny hoe fakanan'ny tanin'izy ireo ankeriny zany tsy eo ihany fa misy trangafa ary satria raha ty fikambanana vao mijoro ary mijoro ara-dalàna ity zany dia hoe tsy le eo ihany eo ny trangany atsimo izay isan'ny antom-pijoroana izy ireo fa zay mety ho endrika tranga amin'le fakanan'ny tany malagasy no ny antony maro samihafa mety hoe arovana tombotsoa ary ambady ary dia ijoro izy ireo zany ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao raha ilay Nirina Marcel ahoana no maverika amin'le to ihany ny amakinao zany tranga zany io zavatra resaka mitranga zany manaka ny base toliara io dia tena manahirana ny manodinika azy satria be dia be ny mpaneho-kevitra efa nitranga taminazy io ary be dia be ny tratry ny atsonjay zany mikasika n'izay fiadiana ny tanindrazana zay no isorona manokana eto ny président Lotsikavo zay nisan'ny tarika ny tolona mafy tany amin'ny faritra misy an'zareo iny any Masokoro fahatry Kilimalinika sy Kililoko iny fa reo moa izy dia nisamborona i Rabe vahiny nitapenambava tamin'ny alalan'le didi-pisarana avoakan'le hoe sursis zany io zany fiadin'le fanjakana tiandro rajoelona ty mihitsy manao zavatra ohatran'io izy nonga tany amin'ny 2009 tany manambitra izy dia rehefa manambitra izy dia ampidirany prison le olona dia rehefa mahatra prison ny enimbolana 10 bolana dia avoakany tany tsara iny dia sursis 200 zany hoe tsy afahan'le olona zany masaka intsony matra fotoana lava afahany manao ny ataony amin'le fotoana zay ary satran'izany fanampenam-bava zany izy moa Rabe vahiny ka rary ny Rabe vahiny satria nahatsapa izy zany mila olona tahaka an'iretsy zay le fisakinany zay no nahatonga an'reto kabeseto fa raha tsika tamin'oloana ny olona hoe daveran-tandraza le ka hoe niato amin'ny firenena reny olo reny ary zay ny zavatra tena lehibe dia hoe le firaisakina io moa zany tsaroko foana le miresaka hoe ny gasy anaberimbery koa tresaka ty hoe ny gasy tamina reo baolina kitra tany verany reny azo kara de final dia nivoaka ny gasy nitondra voleny kapoka volany 7 tena nitabataba ny gasy zany hoe tena hita hoe tena ny hafalian'ny gasy sy le hampony gasy tena nivoaka le firaisakina tamin'ireny fotoana reny kara de final 2019 tsy nitondra kopy akory kara de final reny ny zavatra ny tranga ary zao zao zavatra hitana koa raha tsika miteny zao hoe niakatra demi-finale niakatra finale zao tena faly ny gasy zany hoe ny hampony gasy zany tena hita hoe mivoaka misy le hoe ny hafanampon'ny olona fa zao raha ngaty rehefa nitanindrazanao nitanindrazan'ny gasy miletika ary tisy mitranga nefa tsy hita ny hafanampon'ny olona ka io indrindra ny gasy ny firenenao miletika ny firenenao ndakanjakany vahiny ny firenenao miazakazaka be misy toa ny androajoelona sy makary amin'ny fahatrana sy ny fijaliana fa tsy hitahirany gasy amintsika miteny zany problème amintsika miteny zao hoe ny euro anankiray 400 sy 5,000 ny euro anankiray amintsika miteny io zany zao miteny zany ianao dia miakatra zany hoe tsy adilin'le olona le hoe tsy misotro rano izy zany hoe zany sy fizaniana rano zany hoe sy tany toliara hitako am'zany mbola mianatra ny toliara am'zany iny andrano vory iny aka sendrano finaly iny lala maka mitraka ny toliara iny eo ny taterina amina siterne mandrano hoan'ny olona fa zao raha gaty izy ampendreny vohitra eto taterina amin'ny siterne ny rano zany mbola mangina ny gasy tsy miboaka le ampony gasy ny gasy efa tena repotra mihinana zay tokony tsy hoanina tsony hoe mihina tapakibo miakatra ny vidim-piainana
ny jiro tapatapaka isan'andro tiapahana mamelo-potsony fandriam-palemana ty resahana tony ripaka ny mihenika azy ny asa nataony fanjakana dia mametraka baramila foana miambona natombotsoany français to dia zay zavatra problème miperaka hoe zay nefa tsy mampiteraka ny ampony gasy dia zao ankely izy raha ilay nirina Marcel satria miresaka hoe mifiraisakina anao dia ndraisinao ohatra nitranga tamin'ny ataontsika hoe dingana lehibe vita ny mpilalao malagasy teo amin'ny sehatra ny baolina kitra taty Afrika tamin'ny 2024 sy ty ataontsika hoe zay atrehana amin'izao fotoana izao ty fa ny mpanao politika malagasy inge indrindra fa ny ivelan'ny fitondrana tsy maneho an'izany koa dia zay nge mahatonga ny olona hoe aiza ry izy ny antsampy raha ohatra ka zay no mivombola aiza izy ny antsampy satria raha ohatra izy mijery ny aty ivelan'ny fitondrana raha efa io ary ny ataony eo amin'ny fitondrana ozy ianao hoe raha io ny mbola eo dia mbola opirano zao ny zavatra iainantsika nefa raha ohatra ary mijery le aty ivelany everina fa hitondra ny tsara ohatra nrefa mijery tonge ny olona ohatra zay miteny eto zay vahiny tonga eto dia samy tokony rahina ifanetana andao fa tsy mbola zany loha zao ny problème any gasy problème mpanapolitika azay hoe sahay mbola vahiny teto so ndray matovavao Benjamin omaly dia mbola zay le zavatra mitranga hoe teo amin'ny fitondrana dia amindao fa rehefa tonga amin'ny fitondrana dia lasa ohatran'ny tsy firenena indray ny resahana fa le olombitsy mba tsy lazana fa ny tena sy ny fianakaviany dia eo zany le olana gne mahatonga ny gasy hoe lorangaha fa eretana eto ty fa Andriamanitra tsy andranareo dia andranay mety zay ngely tsisy afatendra zao le izy preto voalohany zavatra goavana be le fomba fiteniny Andry Rajoelina tsy mety mandrosony gasy ny Madagasikara ampanosona amin'iny moa Madagasikara fahitantsika anazy te mifolo taona raha miperaka teo Andry Rajoelina andrasikosa aloha hotoizanao izy fa zao mbola tsy nisy tao anatin'ny 5 taona zany autoroute zany mbola tsy nisy tao anatin'ny 5 taona zany téléphérique zany mbola vola toizako fa izy raha lenrena toiza ohatra mbola misy mbola tsisy tao anaty 5 taona za misy colisée ao anaty rovo zany rehetra zany kely izy raha lain'ery marsy ka ahoana ary misy ka ny olona ary zao dia hoe tsy makany andafy tsony dia avy mitaingana téléphérique fa eto Antananarivo zany zao le hoe fandrosoana ve ohatra tsara oa 10 taona Andry Rajoelina peraka teo ary tazony 10 taona dia nilahatra foana Andry Rajoelina amin'izao fotoana farany tsy maintsy mandrosony Madagasikara ampanosony Andry Rajoelina amin'ina moa ty Madagasikara ty 10 taona peraka teo afaka 20 taona be sapaka 10 taona be mandroso Madagasikara sapaka obina bo tena handroso Madagasikara sa tsika zany lefa hoe afaka 10 taona be satria zay fa tia moandratsiraka hoe foazy ratsiraka ohatra mandroso Madagasikara ken'izay zay peraka teo ahoana moa ny eritreretanao fa olona manana zoperena français raha ngaty hamparoso tany misy anao ty zany problème miperaka amin'ny gasy dia zay zavatra misy hoe atsika hoe dia mbola manome atoka mbola atsika atoka hoe fa hamparoso Madagasikara ty Andry Rajoelina tsy azo inona rahatsika moa zavatra enana gatsika mitena atsika tsy mila renarena hoe zany téléphérique zany ka tsisy tombotsoany malagasy zany marina va hoe io zavatra io miantokanto ny zay tegna mitegna fa tsy ino tadiaviny olona tsy zany resaka autoroute kely 8 kilomètre kana 8 kilomètre 8 centimètre 2028 8 moa le faran'izay satria tapitra ny mandany 2028 tsy zay koa manahirana ny olona fa ny olona manamila fanovarany gasy ary zay fanovana eto ny gasy zay le tsy azo ekena tony le hoe andetsika ifampiraraha amin'ny Andry Rajoelina hoe ifampiretraka kivitsara siza amin'ny Andry Rajoelina hoe andao ifampiretraka atsika ifanao dinidinika anao table ronde miaraka amin'ny Andry Rajoelina ka zay zavatra zay izy tena problème be satria voalohany dia hoe raha zavatra zay mitranga dia mbola resaka fizarana seza zay satria tery imo teny Seychelles tamin'ny Seychelles tamin'ny farany ka io indrindra izy raha ny mpanao politika ihany indrindra fa ny ivelan'ny fitondrana no milaza fa tsy zakany gasy tsony raha mbola misy crise eto dia eo zany tsika misy safidy anankiroa na mety telo tsy fantatro aninona ho taberina melo satria etsakilany dia hoe tsy zaka tsony raha mbola zao no toy izay natrany amin'ny 20 so rehefa mila faranana zao zavatra zao dia eo zany le famarana anao inona anao ohatra le tranga tony tany Afrika anao hoe tena misy fifandonana eto dia eo zany le izy hoe ny fiatraikan'izany rehetrarehetra zany nanomboka tany amin'ny tsy hitanisa tsony hatramy ray sy 4 arivo 5 sy 4 arivo 20 sy 4 arivo tsy mety afarina misy le firenena dia hoe tsy zaka tsony le izy ka sao dia mba mitady lalana hafa indray ary hoe atao ady gasy ny gasy dia olon'ny fihavanana ihany koa dia andao ary atao ady gasy io ohatra ny naomby ihany le ady gasy tamin'ny 150 raha lainirina Marcel ozy izy ny hoe gasy samy gasy nanao ny fandamina fa tsy niditra teo mivahiny tery amin'ny panorama marina fa io teo miaramila ny joro zany le hoe ao nareo dia tsy mivoaka anao raha tsy mahita vahaolana
de ohatrany nanaiky daholo ingeny rehetra tamin'isy ka sao de mba zay ary le lalana izorany hoe tsisy fifandonana tsisy nininina ataontsika adigasy ty de io ary nareo zay de zay nge le mahatonga ny olona hoe aloha ary fa heretanay ty zavatra ty rehefa ohatra nareo mbola tsy fanaraka voalohany a ny mpanotra problema tsy mahatanteraka le nina moa zany le firesakina mpanotra zany a de ny tem-panoherana ino zany lazako anazy hoe malahelo hoe nalasampamaky zay ny volana zany hoe rehefa mikapakapahena anao a de misy ana mipetaka kely na mipetaka amin'ny azy be iny de miakatra any ambony de hoe i misy ana miakatra iny ambony iny aloha pitino iny zany hoe ny problema zany de le hoe ny mpanotra raha vao mety zao hoe ianina mitarika an'io sao de ohatran'izao io ianina tena be de be ny anina mitarika sao de ohatran'izao io zany hoe tsy eritretin'le mpanotra mihitsy hoe ny amalina ho azy ny tokony jerevantsika fa tsy ndrano ritra sy mila leadership iana rehefa tsy anina mitarika io de tsy mandeha io fa tonga resy hoe raha anao mato matraka mitarika le fanoherana taritanao lizy hoe makany mifanoherana zay anao fa tsy le mpanotra mane tsara be raha ty problème mipetaka anitsika miteny zao le mpanotra koa ny kamoron le mpanotra nonga mpadakala tany 2009 zay ohatran'ny zany sarotra mihitsy eritana hoe raha ohatra hoe tahina razavinjoela zao mpanotra satria voalohany ny azoko radio nanotra foana nonga tamin'ny 2011 kama fantaka ny ty foana ary samitsika miteny zao nany radio na nytereny manotra foana ny any amin'ny firesakina koa ny mitim manotra foana koa ny mitim ary zay le problème be mipetaka hoe tamin'le farany teo le radio tokony ciblena fa aty amin'le mpanotra inona le izy zao le problème tafarany teo olona ve le problème dasoloha ary olona ve le problème rafitra ve le problème sa tsy fisina zavatra hoe anao iny nitsika ity sao de any ko ingely izy satria le taloha zany de hoe ianao manko zao miteny ny amalina ho azo a zay zany le ka eo zany le mety sitovizina hoe le olona ve sao le rafitra ve sa hoe le hoe inona anao iny le tiako tenenina zany hoe ametraka fototra mazavitsika satria misy ohatra hoe andao ary a io lalam-pifidianana io ny raha midinika de eo zany aloha samy mbola mieritreritra io nrehetra fa ahoany tsy zany aloha le izy mbola ela be raha mbola zany ny andanina fotoana andao ary Madagasikara to inona no apetraka eto tena firenena sa mbola io nge zany sao le ohatrany tsy mampitovy an'le aty amin'ny fanoherana koa mais sa zany hoe ny rajoelona mihitsy aloha no ohatran'izao mbola siraka ny rajoelona oa mbola sitraka le rafitra oa hoe ahoana tokony mbola io rafitra io ho avy amin'izay rehefa avy eo fandraotra perany de hoe ahoana aloha tsy mila io tsy mijery taban'olona izy ny olona tokony hatarika ny olona ty aloha izy ny hoe keny be sy ny maro io tsy mila olona hoe tsy misy any ambony firesakina mitarika an'io na any ambony collectif mitarika an'io na any ambony miery amde mitarika an'io na ambony loiza foa iza ny olona afaka hitarika an'io zany hoe olona keny olona Tananarivo eto aloha mitarika azy fa tsy atao mitsangana ty aby nitarika an'io tsy manana olona koly satrany nefa de mizitry hitarika anazy zay le problème mipetaka tsy masaky milatsaka izy ny fividianana atao ny fividianana ohatra fividianana mera farany teo zavatra tokony rehefa vita tao ny any rajoelona raha ohatra nanaiky sika fa na nipidany tojo na nipidany tahina rajoelona rava io any rajoelona rava be de be ny président république ohatra zay teto nazon'zay nazon'ny président parlement nazon'ny Javelbert teto rehefa resy Tananarivo Javelbert nakany amin'ny faritany na Madrid de lasa tonga zay koa natao président parlement rehefa resy betanana te Tananarivo izy de lasa kany amin'ny sisy zay na fampadrony de lasa tonga zay koa i réseau européenne satria zavatra tsy azo Tananarivo ty raha vao resy Tananarivo nitsay foana zavatra le tsaniko tamin'ny fotoana iny hoe andao tsika iahina mpanotra satria raha vao resy eto ny rajoelona tsy afaka te Tananarivo tsony izy vadibadika teto tsy afaka te tsony izy zakany faritany de lasa izy fa zao zavatra perany io le henany sapamaky arobana sady tsy manajara fividianana izy mbola manakotana le fividianana ka izay tena olana mipetaka hoe ahoana ny piché de firesakina zay ty fanoherana ary zay le mahatonga le olona hoe misy olona zany a mieritreritra fotony hoe andao tsika ho any amin'ny androajoelona efa presaka aminy tena fizarana seza zay le tsy ajoakina zay tsy ajoakina zany scénario mitranga am'izao zany zao zany hoe misy mitarika andao ifampirarahany mba olona io a efa tany amin'ny 2009 olona hitako mitarika any io namodika ny tolona tany amin'ny 2009 anio fampiratariana ny rajoelona de nizara seza tany izy de zay koa zavatra mbola misaka tsika miteny zao mbola izy koa io mitarika any io zara seza ary zay le problème ny fanonganam-panjakana ty zany nonga-panjakana nisy fanonganam-panjakana tamy 2009 zara seza hoe hanafanovana ina le fanovana napetraka le olona tamin'izay fotoana zay zara seza hoe raiko zao mba mihinana ferany nanana ro zay anay mba hinana
zay koa problème tany amin'ny tamin'le soit 15 député firy député 73 député zay koa ohatrany trangany sarasedre fa ina le fahalovana napelaka zay mila fahalovana ny olona sisy zany rajoelona tony amin'ny any 2028 zay refa tadiavan'ny olona sisy taminga tsona hoe taminga ny olona anakiray amreo sisy tsona hoe na de olona mifanary teny tatipotra amin'ny rajoel tsy akainy olona isony hiverana amin'ny 2009 ahoana ny etrehana andre vitanan'zay raha tsika zany mbola mietrena fotsiny hoe andeha hangataka tapamofo eny ambotsin'ohitra zay tony mpanohitra hoe ty zay tonga ty de mba miokeny ty nefa zarana ny serasitry eto fa raha tadiavany hoe ahoana ny ravarany io raha manaiky ny rajoel ravany ny rajoel ny député raha ifatraka ty mpanohitra izy nazony mpanohitra eto izy mpanohitra toko fapetraka tamin'ireo izy ravana ny député ravana ny sénateur ravana ny lapanrena makany république vadio masoplatsaka ny rajoel ke rajoel apetraka hoe président république apetraka eo izy fa zany hoe ny PM no ifararana hoe io tsy azo tenena tsony ravana ny atao apetraka ny code électoral ndaso aroa apetratsika tsara zany le zavatra misy fa rehefa mihaino fanazavana zany zao de zavatra anakoroa no mpisisika tondoaka ato rahalainy Irina Marcel zany fanazavanao zany na zany traiko moa zany ianao zany sy mety hoe misy afako mety mitovy hevitra aminao zany hoe mandeha amina logika na guerre affrontement ve zany le fanofanjavatra zany resanao zany sa le etsekilan'izay ataontsika anaovanareo fanamariana hoe andao mandeha any amina logika na démarche na paix le démarche na paix zany de le hoe gasy de hoe fihavanana no mandeha aloha de aloha tsisy fifandonana fa mety zany ngeny tao ambadika le fidiran'ny toko hoe mikisakary zany le panorama 91 fa ny FFKM tamin'ny fotoanandro hoe aloha tsy miditra ao anatina démarche na logika na fifandonana fa aloha tsika miditra amina démarche na paix de eo zany zao hoe raha ianao zany zao hoe tsy misy mitapaly tapamofo any zany fa aloha tsika tonga de ino démarche na affrontement na démarche na guerre mihitsy zany le sa ahoana tsika sisy tokony isony ny samandriaka eto hoe amin'ny alalam-pidiana an-dalambe ohatra no angarana fahefana na amin'ny alalan'ny basy tokony sisy tsony zay miteraka amin'ny problème hatramin'izao ne ary zay hoe aongatsika le olona rehefa avy eo sy tsy hirana fanavana mipetraka le teo ihany teo de fa mitapitaka fotsiny mbola politika zany hoe zavatra anaty omby anaty ino zany ino zany le place hoe omby anatina crise ao zany no diambarotra zany hoe tokony azava mihitsy ino le fanombana ty apetaka tsika eto Madagasikara eto hanabotana toerana ty fa tresaka fotsiny hoe atao izarasera atsika de masedrakely eo de samionakely eo nefa datraperany eo ihany tsy miomba le zavatra atsika nefa zavatra popetsika zay manome varany any rajoel ary tahorana amin'ny fividana 2028 satria anao zarazarasetra eo tsika de mazivana izy satria haveriny mandeha le semany tamin'ny 2014 nametaka olona izy lany le olona napetrany Robinson ngaty lany tany amin'ny deuxième tour tany amin'ny premier tour tariky tany premier tour deuxième tour kao zavatra manahira mety zany ka zay toko tenena hoe raha semazy anao tena zany ka sao de mba tsy afato anatiny zany sao de misy hery hafa ivelany eto ao atoerana no mahatonga an'izany hoe safotofoto tsy ahitambala olana zany satria rehefa mihaino anao zany ange zao raha Irina Marcel de ohatrany hoe tsy tafavoaka ihany tika ka mbola zao ana de hoe mbola misy telo taona mahery fatony ao zany atonga ho any 2028 raha tonga any zany ty resaky ty de ohatrany mbola tena josema zao ihany no hitranga zavatra misy ferany rehefa mifanaraka ny mpanao politika ka to tsy hifanaraka raha za mihainanao zany razo président Rajoel anjarany zay efa trany teto hoe malagasy fampiresaka tany amin'ny resaka problème na 2009 fanakaitra zavatra nisay fa ino nataony président Rajoel narantsy kelikely fotsiny le monsieur Bebelo reny de naniny aminazy iny de mentsera de ampangininy ny FFKM tsy anony le FFKM firma FFKM laza eo taminy PDB ne le tolokevatra tony ny FFKM sy tany velany fa tsy raisiny androany hoe Andry Rajoel hanao am'zay ty mpanohitra hoe tsy mampino hoe le Andry Rajoel zay le fanohitra tamin'ny ala mpitondra filaminana mpitany filaminana Sandra Bakary ary zay nangaganaty ery re zay tsaka fantanisika naperako tany amin'ny aéroportarika reo hoe nahoana tsisy mpitany filaminana nitokodiny eto satria tetsy amin'ny Michel de lamina tsisy mpitany filaminana nefa nisy tranga mitovitovy amin'iny saika atao tetsy amin'ny hôtel de tsy tafiditra
raha batany filaminana fa ina ny antony zany retory reto hoe zany efa mandady makany ka tsy efa mba miroso kosa ve ny dikan'izany ka zay izy ka raha ohatra hoe mila an'izay Androzoelina tokony miatso tokony atadiva asolo satria tsy kenge zao anatina contexte hoe ny Madagasikara amin'ny alalan'ny filoha misy eo moa zany dia mitarika ny Sadek ary Sadek ao anatin'ny Sadek dia misy valeur zany isany hoe antom-pisiny anankiray dia misy an'le hoe ny démocratie sy ny bonne gouvernance ka mba efa manao ezaka zany efa mba misy signal positiva zany ka lefa le pitarika an'le Sadek amin'izao fotoana zao hoe zay tompoko dia efa manao ezaka mihitsy en matière na démocratie dia mba efa mba misitraka an'le hoe fahalalahana mivory maneho hevitra efa mba digna tsy efa mba signal fort ve zany hoe atongavana amina nahatra amin'izao ao mbola tsy resy lahitra fa ny olona ndresy hatreto aloha amin'izao olo tsy mpanosy ny teneniny zay tsy mpanosa ozy normal raha tsisy teneny teo miresaka le tao amin'ny Saint-Michel ihany io tsy mpanosa reo tsy teneny zareo reo zany naman'ireo olona efa sabobe maty miaraka am'le any amin'ny ampizorana tsisy mpanivin-kely dia mivory fa le tia fanoherana moa zany problème mipetaka miandralain'ny Irina Marcel c'est toko ireo mitohy hevitra amindreo zany dia hoe soda ity démarche ataon'le tao amin'ny Saint-Michel ty so maika amevana paharitra ny Andry Rajoelina ary mety hitohatra any amin'ny fitohizany any amin'ny raha boasana tria la tsy ny lela toko sanatria tsy ny lela mihitsy ekany mba tsy hisy zany hoe halao an'izay tsika mipetraka amin'ny toerany Andry Rajoelina mametraka olona izy eo lany le olona naperany premier ministre Andry Rajoelina 10 taona nera ka tsikitika hoetiny tsy olona manana soberana français ty dia hoana ny valanty gasy misy teny zay zay erreur zay mila tandremana tsara ina le fanovala tsara apetraka aloha miresaka amin'ny Andry Rajoelina tsika fa tsy hoe rehefa te resaka anao dia miresaka anao zay raha aminao any sy atsakena kosa ohatra ndrindra hoe voalohany mitondra vokadratsy zay ny voaka malagasy hoe resaka kitapo-latsaka no ambelanao amin'ny Andry Rajoelina ny ambotsotroisa hoe andeha andadady eny tady kitapo-latsaka so dia misy kitapo-latsaka ty seza zay zazakena zay fa za apetraka dia hoe ina ny fandaminana apetraka satria voalohany avelana ilatsaka ao président Rajoelina raha manaiky izy raha bana lampanlerana raha bana gouvernemanta raha bana ny député sy ny sénateur na manao assemblée constituante apetraka ao ny député sénateur reo fa apiny reo hany manana fividiana hany manana le fanovana hoe tokony vaina tsy rehefa nakaiky ty resaka code électoral ty tokony carte biométrique tokony apetraka hanavaliana fitarana vana ny lampanrenana io fitsarana io zaka tafatra goavana be resaka fitsarana ianao zao satria tena goavana io misy an'le raha boina 777 iny zao roa amby roapolo ny olona nampidirana ponja fa le ministre aloha zany mbola miany zay ataon'ny haute cour de zay justice problème mipetraka hoe io fitsarana io zany mila lamina fitsarana io zany hoe tokony abidirana tena lampanrenana mena fahalebantena ny fitsarana fa tsy aloko aloha fa ny exécutif zany hoe zay olona manakely fa hifaritra manontolo hanjakanjaka ao anatin'ny fitsarana io hanao tsonjay hanao heriseritra anatin'le fitsarana hanao pression dia handray fanapahaketra tokony sindry pitsara ka mahafaty olona ka manamonika fiainan'olona nona ataon'le tolo reto hanafahefana reto zay tsy azokena zany zay ka zay le hoe tokony mena fahalebantena io ary zay dia aresorana koa ny fahefana be dia be ny président de la république amin'ny lamparena apetraka io be dia be ny fahefana aperan-tanana faharoa io ACJ io tokony rapaina fa rapitra tsy mitondrosoany gasy io hoe nahoana misy olona milamindamina fotsiny ana dia manao ana skandale goavana hoe miandro fitsarana ACJ nefa le député ria tsy mieritreritran' zany le député ny député manahirana ny tombotsoana top folo anay ny système parlementaire anay sy ny conseil technique anay zay manahirana azy mpantony anao amizay fa tsy erizany hoe zavatra ty zavatra grave be hoe ina tokony atao lasa le ACJ lasa petrapotsiny ty zavatra atao migiritsy andrabarana io eny ary fa alefa any amin'ny président constitutionnel le mantolo any ny ady le mantolo tsaraina miaraka eo aby ny manam-pahefana tsy manam-pahefana esorona ny immunité parlementaire manangany député io tsy esorona koa ny ministre reto no bela fotsiny ho kapraraka fotsiny zala ndao ary